Fa miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alarobia fa 12 ny volana jolay ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nahatratra izao marain'izao indray. Alohan'ny andraisantsika ny mofinaina dia iray vavaka isika. Ry Tompo mpanjakanay, ianao no namorona anay ary ianao koa mbola mitazona ny ainay ankehitriny. Misaotra anao izahay fa mbola menay maimaim-poana izany. Ary misaotra anao ihany koa mbola mizara ny fahasoavanao aminay. Ngataka aminao izay mba hiasa ao anivonay tsirairay avy. Ka ireo izay tianao hitoetra ao anatinay ihany anie, no hitoetra fa izay tsy namboleny tananao ao ka hiala tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe mofinaina. Nalaina amin'ny Jaona 4:9-12 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Amen. Hoy Kristy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny hinanareo ny mofo kavoky. Aza miasa hozy izy ahazo ny hanina mety ho levina, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Amen. Nanome toky azy ireo izy fa tsy Mosesy no nanome ny mofo avy tany an-danitra ho azy, araka ilay teny nivakitsika teo. Ao amin'ny 5:30, ao amin'ny toko 9 ao amin'ny bokin'ny Jaona, dia maneho ny tenany ho mitovy amin'ny mofo avy any an-danitra i Kristy. Midika ho fandraisana azy ho mpampianatra nalefa ny lanitra ny fihinanana ny nofony sy ny fisotroana ny rany. Zava-dehibe ho an'ny fiainana ara-panahy ny mino azy. Ireo izay mihinana ny teny dia tsy honona na hovinana hoviana, ary tsy hangetaheta na hovinana hoviana, tsy haniry harena ambony kokoa na bebe kokoa na hovinana hoviana. Hoy izy hoe amin'ny fahamarinana no hampiorenana anao. Aza manahy ny fampahoriana fa tsy hatahotra ianao, na ny fampahatahorana fa tsy hanakaiky anao izany, na dia misy miara-mioka aza dia tsy avy amiko izany, ary na iza miara-moky hamely anao dia ho tonga hiandany aminao kosa. Ny fiadiany rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lera rehetra izay miady aminao dia ho resena ho lahatra. Izany ny lova ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko Jehova. Da tsika izany ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:15. Matokisa noho izany fa izy rery ihany no mahavita mampiorina antsika, hiaoka ihany koa tsy hatahotra na koa hampahafatorana na atao izay hampatahotra antsika, fa tsy hanakaiky anao mihitsy izany, na dia misy miara-mioka anao ny ratsy aza, na dia misy mikendry anao izay hahafaty aza, dia tsarovy mandrakariva fa eo am-pelantanan'i Kristy ny ainao sy ny momba anao rehetra, ny hoavinao rehetra, ary izy izay manome ny zavatra tsy mety lany mamina avy any an-danitra any. Aoka isika hibanjina azy mandrakariva, aoka isika hitady azy mandrakariva ny fahafenona, ka tsy ho variana amin'ny fomba fijery ety ivelany amin'ny zavatra mamiratra kanefa mora levina ihany, fa hibanjina ny zavatra ny lanitra hatrany isika. Amen. Iray masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay tsy mamela anay ho kamboty, tsy mamela anay ho diso lalana, fa omenao ny fahamarinanao izay. Mangataka aminao izahay mba hanome ny hery rehetra ao aminay anenao, ary tsy handao anay amin'ny fahafenony, fa hankahery hanoro lalana, handresy lahatra ihany koa, ary hanitsy amin'ny fahadisoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.